Mandeha tsara ve ka? Asomodiny anarako. Ataoko ato anatin'ity zavatra kely ty ny feoko. Mba hisahino any aorianany raha misy mahazo ahy. Karazana fandraisana feo angamba tony raha ny fijeriko azy. Miova be mihitsy ny tany. Ny feonao ary zao azo ajanonao dia ho faty ary ianao indray androany. Tsy haiko anao ho faty fa ho tantarako anao ny tantarako izay nainako rehetra hatramin'ny voalohany. Ka ino tsara ary ho anao izay mihaino an'ity, inoy. Raikitra ny ady. Ady efa ela be izy ty ary tsy tadidiko akory hoe taiza ho aiza ny fanombohany. Mbola tsy teo akory ny olombelona ty fa nisy ny ady. Niaina sy ny ady foana aho hatrany ahatsiarovako tena. Ny mpandray anjara fotsiny no miova indraindray. Hatramin'izao mbola miady foana. Miady an'iza nefa? Andazo ho tantarako anao ny tantara iray manontolo. Mety ho lavalava nefa fa aza mihetsika anao mba tsy ho adino ny tantara fa tena niady aho ary nanao izay azoko atao. Avero kely. Asomodeny anarako. Te hivola aho ary aty Madagasikara ny asako. Manao zavatra ho an'ny olona aho ary omeny olona hafa na hambatamban'izany. Tsy haiko ahoana ny nisiko fa hatrany atsiarovako tena dia anjely tany an-danitra teo aloha. Nahafaly ihany ny asa ho an'ny raiko tamin'izany. Ninona nasain'ny lehibe nataoko dia nataoko daholo. Tsy fantatro izany hoe manoto izany tamin'izany ka rehefa nitarika ady Losifera dia revo aho. Nanana hevitra tsara izany asiana lahatra anay rehetra. Satria tokony niny fotsiny moa izay ny fisian'Andriamanitra fa tsy nahita azy mivantana tamin'ny voalohany. I Losifera nilaza fa Andriamanitra tsy mipoitra amintsika izany afaka soloina dia ataony mahafinaritra hono ny fiainanay. Betsaka ny resaka nandeha tamin'izany raha ny antony napoko mihaly Losifera. Misy milaza fa mialina n'ilay zanak'Andriamanitra tokana izy ka te hamorona ady tamin'ny rainay. Misy milaza fa voatokatoka loatra izy tamin'ny hatsaran-tarihany ka nahatonga azy te hihoatra an'Andriamanitra. Iny, fa nitarika ady izy dia nanaraka sy ny namako maromaro. Resy nefa izahay ka naseran'ny Mikaela sy ny miaramila ny taty ambonina tany. Tsy lazaiko anao akory ny hatsaran'izany tany namboarin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany. Tena lafatra ary mbola teo ny dinosaura sy ny rehetra namelony akanto. Rehefa nasera nefa izay dia nopitian'ny Losifera izany tany izany. Ny olombelona mieritreritra fa mety ahorita olona nanimba an'ilay tany kanefa niatizeran'ny Losifera no nanimba azy. Tadidiko mihitsy ny kabary nataony tamin'izay nianjera tamin'izany. Teny iray izay no tena nanamarika ahy. Tsy ho anjarantsika intsony izany hanao tsara izany fa ny ratsy foana no ataontsika hoy izy.
Betsaka noho ny teny taminy ando hifona amin'Andriamanitra tsika tia ho raisiny indray kanefa tsy nanaiky izy. Hainy nambosibosika anaika dia nanaiky anizahay ny farany. Ny fitany an-danitra efa nandefa tsy anjery intsony ny fiantsoanay. Ilosferan'ny Satana ary izahay miaramila ny natao hety folo naharary ahy izahay fianjerana izany tamin'izany. Kanefa dia nanginao fa izao koa anisan'ireo madinika tsy afaka mba miteny izany. Nandeha ho feo hoe hamorona karazana safaboary vaovao Andriamanitra. Zahay moa efa niona tamin'ny toerana nametrahana anay tamin'izany. Ilay toerana atao hoe afo be taty aoriana. Amorona ny zan'olombelona izany hoy Andriamanitra ary teo Losifera no nanana ny hevitra fa hosiparany koa ireo. Dia nanao misy horery-tany edena tany izy. Ary vita ny zavatra mieritreretiny atao. Hainao angamba ny tohiny. Tsy miverina tao an-danitra intsony izahay noho izany fa miaina tao amin'ny afo be. Dia nandray asa tao amin'ny departemen'ny fifanarahana. Betsaka izahay no nianjera. Ary misy ary izahay efa nianjera vao tena mifankalala. Nandosy ny olombelona ary arak'izany departement izany dia manao fifanarahana izahay. Eo izay tia anazy, tia anan-karena, tia mpanao politika malaza dia mifanaraka amin'ilay daholo. Omena anay fanany dia azo ny daholo izany. Nanao ny ratsy arak'ilay lazain'ny Losifera izahay ary tianay izany. Be dia be ny tantara tamin'izany fa tsy ho voatantarako anao daholo. Ao aoriana kely ao angamba. Fa tantara iray izay ho tantaraiko manaraka eto ny tena ho tantaraiko anao. Mangalahy aloha aina fa congény tsika izao e. Dia hanao inona izany za mandra-piverana lahy? Asa moderne ny teny hoe mangalahy aloha ainako. Le ty e. Nga tsy hoe hitady amiry e? Hitady amiry tsika fa mangalahy aloha aina e. Dia miverina hono izy rehefa lasa indray ny ketrika. Na afaka mitaditady izay tsy haiko izay tilona eo momba miry alako. E lahy ve le sy ampiaraka dia za rery ny ato le. Ampiaraka hono koa fa hiaraka amiriana fotsiny ako. Resaka aminazy any amin'ny restaurant. Mampiaraka izany. Tsisy mampiaraka izany fa rina ny ely ty io e. Dia manino? Na malandoko. Ay, dana re lahy raha andefa ilalao Fortnite za mandra-piverana lahy. Zay ary fa miandro ivelanao riny e. Dana e. Dia mba hitondray an'le gâteau au chocolat reny za. Indray eo mijeran'izy roalahy nefa tsy fantany. Rehefa niasa sy nifanarahana tamin'olona maro nandritra ny vanim-potoana ny fanesisisy. Dia nilaza ny lehibeako fa afindrany amin'izany toerana atao hoe Madagasikara izany aho. Tsy nanaiky tamin'ny voalohany satria tiako ny toerana nisy talohan'izay. Tsy nety nefa ny lehibe fa tsy maintsy nandeha. Dia lasa tokoa anakany. Nakaty moa izany e. Dia nanaiky nakaty amin'ny tenosy lehibe aty amin'ny ranomasimbe andehanany ity. Rehefa nona tamin'ny ambasadin'ny afo be teto dia nilaza izy ireo fa afaka manao ny asa koa. Betsaka nefa ireo dia folo ny asa tena manao fanarahana tsy mandalo ny afo be ka tsy tena azo contrat firy akory aho tamin'izany fotoana. Efa nanomboka tonga koa ny misionera ary misy fikambanana ny afona maro no nanomboka ny forony. Iray nefa ny tena mahery tamin'izy ireo teto. Ny maso be tsy mahita. Raha araka ny resaka mandeha dia mpilalao ody amin'ny mpanjaka iray no namorona an'ilay fikambanana. Nisy any nefa ireo niady taminy tao anatin'izany Raben'Omby. Hainao ve ny tantaran'ny Raben'Omby? Raben'Omby Savolahanty e. Ilay namono tena tao amin'ny Rakitritriva naizanao azy. Lava be ny tantarany izay mbola tsy hainao fa izay fotsiny ny hainao momba azy ireo. Fa izany mbola tantara hafa indray. I Raben'Omby no namono an'ilay mpanao ody io. Tao aorianan'izany nefa maty Raben'Omby. Tsy nalala izy izay niaraka taminy fa nanany lehibe io mpanao ody io. Raha ho azy teny adversaire-ny maso be tsy mahita izay mitarihan'ny Raben'Omby.
Nino nefa zareo fa isy lehilahy iray hamono ilay lehibe any masobe tsy mahita. Mbola ho avy any aorianany. Rehefa eo an-tanan'ilay ivoka dia tsisy asakana azy amin'izay. Niandry teo zareo kanefa tsy tonga foana ihany ilay lehilahy nandrasana. Dia nisy teny foana zanaka manjafa ny Rabeniombona maty ary izy. Niandro tamin'izany mba hisy anankiray ho teraka lakosy tamin'izy ireo, fa tsy nisy teraka lakosy ary tsy nisy lehilahy. Rehefa nanao fanadihadiana dia misy an'izany Zanahary izany lehibe an'ity nosy ity. Efa teto hatramin'izay izy ary izy no tompon'ireo mpikambana ao amin'ny masobe tsy mahita. Izy tsy fantako ny tena fiaviany. Sarotiny izy amin'ity nosy ity. Ka noho izany ve tsy alalany izay tokony atao sy tsy? Tsy haiko aloha. Indray an'izy nitazako tamin'ny fotoana namono namako ity voly tao amin'ny ambasadiny afo be teto. Tsy fantako akory hoe mety maty zahay. Nitsoka ary tsy mipopotra intsony noho ny asako tao anatin'ny fahanginana. Tao anatin'izany nefa nahita taranaka Rabeniombona teraka lakosy sady lehilahy. Nanao tahaka ireny olombelo ireny satria haiko ny maka endrika olona. Nanao tahaka ireny bandikely amin'ny fotoana amin'ireny dia nanao namany mba hahafahany manao izay tokony ataony. Izany hoe hamono ny Zanahary. Noho ny vatahorako no avinay eto Madagasikara. Mobetany lehibe manko raha fantany izao rehetra izao. Dia nataoko izay rehetra mety mba ho lasa namako Benjamina, ilay taranaka Rabeniombona. Tia mandehandeha irery mijery zavaboary any anaty ala izy ka tany ny hitako tena mety ahitany ahy. Izy izany? Misy olona ve? Azafady lesy, tsy te hanaitra ny laza. Fa inona natao laty? Mba mijerijery zavaboary ka. Lahy koa tia mijerijery aty anaty ala aty. Ie, hafa ihany lesy ny biby fa tsy mba ratsy fanahy ohatry ny olombelona. Asy modely ny anarako e. Benjamina na Ben, faly mahafantatra. Za koa toraka izany. Ary aizy lisa mipetraka e. Ao tapin-tananao ihany e. Lahy ve tia mitoraka vato eny ambony rano? Es, dao ary mba nandrana. Dao e. Dia matetika izay lany miara-ny lalao. Ny zaza fito ambin'ny folo taona izany taloha mbola amin'ny lalao be mihitsy. Mifanao fotoana anaty ala miara-milomano miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra. Zavatra tahaka izany. Tao anatin'ny fotoana fohy ary dia adiniko mihitsy hoe dia voly aho, fa tena olombelona mihitsy no mieritreretako ny tenako. Mangatsiaka be lesy izany andro izany. Vetivety teo dia efa hariva sahady. Varindalao koa lesy tsika ny tena marina fa tsy hoe ilay andro ny tena Ny ankizy efa lasa. Raso aloha. Fa manino? Mihetsika aloha elahy. Miazaka za aloha. Oe, lasa be da be ilay mitifitra asika. Fa iza mitifitra asika lasa mode. Lasa mode. Lasa mitela. Oe, tompotra tampoka eto tsika. Ahoana ary izany? Tiana efa fantatra ry zareo kay. Inona ny fantatra izy? Ahoana re zany? Lasa mode. Fa misy inona hoa? Aza mikiropaka aloha elahy. Fantatra elahy fa mpinama antsika. Dia maninona? Tamin'ny voalohany aho ohatry ny hoe namany lahy fa zao tena namany lahy. Tsy azoko. Azo modena anarako. Tsy olombelona fa devoly. Devoly? Samy vela e. Tena marina izany ka. Jereny lahy fa afaka miala eto dia miketsa.
mahita ny lahy. Aza manatona anahy mihitsy aloha lahy. Fa mbola za ihany ty ka. Fa izy lahy. Mbola hiasy mode ihany lesy ty a. Mpandainga lahy. Fa aleo Aza aloha miteny tsony lahy ka. mazava vetivety. Mpandainga. Tsy zangely tiany reny vonoina fa ilay. Fa za ahoana? Adiadiny lahy aza hoentina ty. Marina fa misy idirako mihitsy le izy a. Fa ilahy ny tena eo ampovoan'le ady. Fa inona ny dirako amin'izany? Misy fikambanan'izay atao hoe masobe tsy mahita dia ny zanaharan'ireo ny te hamono an'ilay e. Fa manina izy ny te hamono anahy? Fa za ngana ninona azy? Ka misy faminaniana efa ela be izay hoe misy olona hamono azy hono dia lany ny eritreretin'ny olona rehetra hoe hamono azy. Aza ampidirina amin'izany aho za Benjamina tsisy idirako amin'izany a. Tena marina izany e. Misy an'izay hoe ivoka izay dia raha ilahy mitondra an'io a dia tena ho fatan'ilay izy. Natokana anao an'izany ilahy e. Manana hery momba an'izany ilahy. Avelao aho ody Riasy Mode fa tsy hino an'izany lainga lahy zany a. Ny aliny nefa tena alahelo fa nisy polisy natondona tao ambaravarana Benjamina. Namono ny ray aman-dreniny. Mety polisy tao anatin'ny masobe tsy mahita angamba. Nitsoko Benjamina ka niafina tany amin'ilay ala falianay. Tarakely aho ary dia tany koa ao no nahita azy satria fantako fa hiafina any izy. Benina, dia nieritreretiko ve ny tranga? Fa nanino le lahy tsy tonga raha mahavita an'ilay nataon'ilay iny? Tena tsy napoiziko hoe ho avy hariva ao amin'ny lary zareo. Tena diso aho tamin'iny fa tokony mailo. Ataoko izany tenenina izany fa lasa resaka anazy izany zanahary izany ty fa novonono ray aman-dreniko. Raha tsy nitsoaka izany aho dia nivononiko. Na handeha ho aiza aho izany dia hisy olona nendrika anahy foana. Namako rehetra koa raha ny vonono daholiko. Eny e, tsy tena hoe namako moa izany fa mpiara-miasa amiko rehetra. Tsy tiako koa rangahy za mianao anaty fatahorana izany e. Inona ny tokony ataoko ary? Alohany amin'ntsika an'izany aloha dia mila mikotrana kely ilahy. Kotrana ady ve? Tsy mikotrana ohatr'izany ka fa mila fahavononana lahy. Ilahy teraka lakosy mahery vitana. Raha vonona say lahy dia vitanao anatin'lahy mahavita zavatra maro ary ohatrany hoe mandeha ho azy. Izany ve? Ndao ara-pianara aho e. Efa ao anatin'lahy le izy fa mila voaka fotsiny e. Hitan'lahy, misy mpamosavy izay malaza mpanao ratsy dia ho alaitsika izay. Mpamosavy? Ie, ndao fa atoroko an'lahy e. Dia nisambotra ilay mpamosavy izay ary nampianariko izy asa sy ahibeko ny fahatahorana. Ka dia nandeha ho azy izany fa tena efa natokana nanao an'izao izy tahaka ny rahabenombo teo alohany. Betsaka ny setrinay tao anatin'izany fa tsy ho voatantarako eto daholo. Rehefa mahita ny tanteraka dia mahita zavatra be dia be momba ny Benjamina. Ny fasahiny tamin'izy naka amin'ny mamazela. Nahita fa ananany tanteraka koa izany tahaka amin'ny Benjamina. Dia nandeha ny fotoana ka nialehibe izahay ary nivonona niady amin'ny zanahary. Tao anatin'izany nefa nanomboka n'ity vehivavy iray atao hoe aniko i Benjamina. Io vehivavy dia hita ny taram-piangonana izay fandehanana mivavaka. Hitako tena mifankatia aniko azy Benjamina. Tena tiako lesy izay zipo izay Riasy Modely. Aza variana be amin'izany aloha lahy fa tadio ny asa ataontsika. Eny e, fa iny mandeha foana fa aza matahotra lahy. Dia inona nefa ny tena hitiavana lahy izany vehivavy izany e? Ny tsikiny, ny endriny to dia kanto izany lesy. Fa aza atao tena hita be aloha fa tsy aiza atao maso be tsy mahita. Ho sahirana eto indray tsika hiaro azy. Fa iza moa no te anarany teo e? Ihany ka lesy. Tsara kosa lesy izany anarany izany. Fa izao e, hitako ilay ifoka. Hita lahy? Taiza? Tena gaga be ary aho. Fa nisy nahita ilay izy dia nisy mivarotra teny amin'ireny fivarotana maizina ireny. Fa voatsara kosa izany sady efa te hamitana izany tokony ataoko izany dia hanambada ny anoka. Fa tandremo aloha sao very amin'izany indray ny fifatohan'ny lahy. Tsy very izany ka ary aiza ilay ifoka? Ato ilay izy. Avoay ary. Io,
teo amin'izay hoe jerena. Efa ela be ny andrasana n'ity fotoana ity. Tsisy ninona mitrangako. Tsy maninona lahy. Tsy maninona ka ofinan'izay tsika no anendy an'izany resahany lazany foana. Efa niainaina fa any amin'izany ala ray any Manjakandreny izany hono izy matetika no mijanona. Dia makany fotsiny tsika dia miady izay dia vonoina izy dia vita. Ie, tsy atohan'lahy ninona tratrany dia maty izy. Ay, mora izany fa andao dia raha pitsy makany ary. Fa izao raha sanatria misy mahazo ahy dia karakarain'ny lahy ihany ka dia tenen'ny lahy izy hoe tiako izy. Aleo fa ilahy ihany no teny azy. Tena marina anie izany fa ohatran'ny manahirana ity zavatra ataontsika ity. Raha ny tiako dia misambotra mpamosavy foana tsika fa tsy maintsy vonoina Zanahary izany fa izy no deba be. Inona ary izany no lazaiko anazy raha izany mampilama ny lahy. Izay ilay izy tenenina azy hoe tena tiako izy ary tsy ho adiniko mandrakizay. Ilahy ihany lesy ny teny azy an'izany. Fa raha sanatria dia lahy miteny azy efa mpinamana ihany tsika tao aorian'ny ainantsika rehetra izay dia matoky an'ny laza. Mahazo matoky lahy ary ny rana amin'izay matory fara-pitsany ny ady farany. Tsy naposiko ny fa izay alina izay fa efa planina ny Zanahary ny ahitako an'ilay ivoka. Ary nasiany mosavy ilay izy. I Benjamina tsara vintana iny dia nivadika ratsy ilay vintana miverina aminy rehefa nandray an'ilay ivoka. Alina iny ihany dia maty Benjamina ary tsy ahitany ihany ka intsony izy. Nalahelo ary natsiary tena ho diso satria afaka mieritreretiko zavatra ohatran'izany. Maty Benjamina, kivy aho. Very ny ezaka rehetrarehetra fa tsy misy hamono an'ny Zanahary. Na i Ben izay mahery vintana ary dia vitany namono azy. Tao anatin'izany dia nanjafina tsy hoe nakaiza ilay ivoka. Ny foa maraina maty Benjamina ary tsy hita ilay ivoka. Mainty be ny tanany nalalako fa nahazo mosavy tamin'ny alalan'ilay ivoka izy. Fa nanao fanarana tamin'ny devoly ahoana ianao? Iasy mode zany ilay devoly? Ie, izay ilay izy. Fa tsy tahaka an'ilay hoe manome fanahy fa miasa ho azy izay. Dia tsy misy atahorana ve nefa izany? Tsy misy ka. Raha vitanao zany manapaka ny loha maso be tsy mahita dia averina Asy modely andy. Ie, izay ilay izy dia joro lasa mpanan-karena be. Tena hafa mihitsy izany. Nahita sy nanao fanadihadiana momba ny maso be tsy mahita fa misy any zan'Andriamanitra tompon'izareo izany no tena itokisana. Ka raha izany ny lohany ve dia ahoana no aminareo Andriamanitra? Mety fomba fiteny fotsiny kosa angamba izany fa misy olona lohany ihany ao. Dia ilay ivoka atao inona? Tsy fantako fa nasaina Asy modena ilaina fotsiny ilay izy. Tsara sanjila foana ary izay sy joro hatreto fa nanay mirany tsy dia netinety. Tsy mba te hahalala ny Asy mody atongavana amin'ilay ivoka ve ianao? Andraso marina hoe anontaniako izy. Nanontaniako ihany ilay izy fa miodikodina be izy vao anontaniako an'izay fanontaniana izay. Fa tena matoky azy ianao amin'izay namerina ny landy izany. Ie, matoky azy aho fa izy hono tsy maintsy manaraka an'izay contrat nisoniavinay. Eny ary, ianao malala izay ataonao fa tandrema foana ihany. Izay koa no lazay miranay tamin'ny Asy mody kanefa mira indray no namadika anay. Fa zaho kosa aloha tsy hamadika anareo e. Tsy izay ilay tiako tenenina ka. Azoko rehefa tsy maninona izany aho. Noho ny nandeha ny dadany ihany ka dia nalahelo sy nitomany mafy izy raha nolazaiko fa maty nisy namosavy Ben. Tsy niditra tamin'ny Antsipiri ianao fa nazavaiko azy fa nisy olona namosavy izy. Fa ny gasy moa voalasaina an'izany dia mino foana matetika raha hoe famisafiana ny nafaty ny olona iray. Gaga nefa tamin'izay fotoan'izay fa mitoejaza hono ianiko. Ary Ben ny ray ny zazy io. Nafarako tsara izy mba hitazona ny zazy io ary ampiko izy amin'ny fandaniana rehetra. Nanantena tamin'ny fotoana io fa zazalahy io zazy io ary izy ilay lazain'ilay faminaniana fa tsy Ben dia nampiko ianiko. Ny ray aman-dreny moa
tia zanaka ka nanampy azy tahaka any reny zaza maty vady reny. Nalala fisiam-bainina izy ireo ary lamina ny rehetrarehetra. Tena andeha fotoana tanteraka ary amiko. Zazalahy ilay zaza ka tena faly tamin'izay. Namangy azy ary nanontany ny anaran'ilay zaza. Iza no nataonao anarany? Tanteraka. Tiany dadany izay anaran'izay. Tanteraka amin'ny fanerenana efa tsy eo ary izy. Niezaka nanazava tamin'ny anany Espanina ary nanazava taminy fa anjara asa lehibe ny tokony ataony tanteraka. Tezitra mafy nefa izy fa noho izao no nafaty amin'ny bainina raha izany. Tsy mandahazo aho fa misy antony avy aty amiko tokoa izany. Dia niezaka nanazava azy aho fa raha tsy omena ahy tanteraka dia tsy azo ny tantaraina an'izan'iza izay nolazaiko teo. Satria tadiavan'ny Zanahary indray tanteraka raha fantany. Niady nefa izay ka teny laza aho ary niezaka nitady vahaolana hafa ho anay devoly. Tsy apiditra ny aniko sy ny zanany. Tsy amela amin'ny bainina koa raha fantany izany. Tateo aoriana nefa maty ihany ka rehefa narary ary tanteraka sahirana mafy tao aorianan'izay tamin'ny fiainany. Nalahelo azy aho. Te hitady amin'ny fanampiana tamin'izany ary anampy anazy ho takalon'izay. Nefa natahotra ihany tamin'izay zavatra nitranga teo amin'ny Espaina. Raha nandinika ny fiainany nefa dia fantako fa tsy maintsy andeha amin'izay lalan'izay ihany tanteraka. Satria ndray landy ao anatin'ilay masobe tsy mahita ary nanao fanarana tamin'ny Zanahary manokana mihitsy. Hitako izy namono ny landy fa tsy afaka nanao inonina fa ny tenako ary no nafotako fa natahotra tamin'izay aho. Eniko nefa tanteraka miresaka amin'ilay namany atao hoe Joro fa iona amin'ilay olona nahatafita ny rato. Dia nararotiko izay mba hanaovany tanteraka an'izay tokony ataony, izany hoe hamono ny Zanahary. Ampiako tosika kely fotsiny. Salama Ramse. Salama. Ianao ve izany namany rado malaza be eto amin'ny tanàna izany? Arakaraka ilay tadiavinao e. Mitady an'izany zavatra mampanankarena izany mantsy izay. Fa iza ny teny an'lahy izany? Ilay namany rado e? Tiany no meko any rado e, dia vakio tsara. Izay fotsiny ve? Fa mitady inona koa ialahy? Aka. Tsy mitady ininona. Fa izao, vitany labira kely dia milamintsika. Raha sy jereko ny volako e. Ay ampy ty ka. Ty ary dia aleo za andeha. Sady misotro kafe kely any aho. Dia taiza moa anyjanona teo? Ay, natoso kely fotsiny Joro. Io maty Nararao tokoa ny fahafatesany lany dia nanao izay antsoina tanteraka. Toyokary Marina fa tsy tetany nataoko fa Yokary tsy mahita hevitra hafa ankoatran'izay aho. Garoto Tsy mipoitra aloha tamin'ny voalohany fa niaotra kely. Maty Babatsura Fa taoriana kely aho vao mipoitra taminy. Maty Babatsura Hitako fa tsy hanao ilay izy mihitsy izy raha izy irery fa nampidiriko tao anatin'ilay fanarahany Joro. Satria mety izay koa ny ilainy. Rehefa tsy nanaiky ny fandresena lahatra nefa Joro dia nasiako tosika kely indray. Satria mora amin'izay ilay mpampiasan'ilay Zorolahy dia nanao fanarahana tamiko mba azahoana ny orinasa io dia nasaiko androany tanteraka sy Joro. Mba ahitany tanteraka fa aty amiko ihany ny lalana tokony alehany. Raikitra ihany ny fanarahana izay fanendrazako efa ela. Ary momaniko tanteraka mba hanao an'ilay asa indray tahaka ny Benjamina. Dia lasa nakamy mamazely izy ireo ary akory nakakako fa tena hainy tanteraka ilay zavatra nampanaoviko azy. Vitan'izy ireo moramora daholo izay nampanaoviko azy raha vao tanteraka sy Joro miaraka. Satria tena mifanampina tokoa izy olona. Nanana herin-tsaina tahaka ny Benjamina koa hitanteraka. Natahotra kely ana tamin'ny tanteraka niaraka tamin'ny hira satria
Izy roalahy tsy dia mifanampina fa nanana olana foana tamin'izay zavatra natao. Zao nefa hitako hoe tsy sasakana ny tanteraka intsony hamony any Zanahary. Vitan'izany raha tiana atao. Mitady an'ilay ivoka sisa dia vita ny rehetrarehetra. Kanefa tsy naposiko fa namadika ny indray Mira. Mira efa mivadika tany amin'ny Zanahary. Nompizen'ny Mira mihitsy ary izy roalahy mba ahafahan'ny Zanahary mijery ao anatin'ny sainy tanteraka sy tsoro hoe lazaiko azy ireo ve izay zavatra tokony ataony. Tanteraka moa indrindrandrindra. Nefa tsy nahita inona atao izy ka nasainy nanao an'izay mahafinarinaritra azy tao fotsiny tanteraka sy tsoro tao anatin'ilay nofy. Mipitsipitsika tao Zanahary fa tsy hitany izay niraisiny ka dia lasa izy. Dia eo aho zao niezaka fa nisoratako daholo izay dia nivakiako ohatr'izay ilay izy. Ay, mbola misy kely kay fa andraso anie. Mila fitainana ataonay dia miezaka mirina ny lany izay. Mitady amin'ny Mira sy ilay ivoka koa alohan'izay ilay famerinana ny lany zao no tena hitako olana fa mitady hevitra foana ihany aho. Hitako tsara resaka amin'irena ihany nefa tanteraka ka raha misy andrina dia mety tsy hamirina ny lany intsony izy. Dia izay ny tantarako. Raha sendra misy mahazo aka tsy tafiteny tamin'ny tanteraka dia teneno azy fa namako ny rainy ary Benjamina ny anarany. Izay tsy nolazainy reniny taminy mihitsy izany. Tena mpinamana izay ary izay ny namako teto ambonin'ity tany ity. Niezaka nanao izay mety aho. Ary miala tsiny raha nanosika ny tanteraka amin'izao lalana izao. Mametraka ny fadikisako rehetra aminy aho fa afaka hamono ny Zanahary sy ireo mpanaradia azy izy. Tsy haiko loatra ny tena tanjony fa hatrena lalako azy tena hamono olona be dia be izy. Ary tsy hamela izay hanao an'izany aho. Satria tia malifaty an'ireo namako koa amin'izany. Tsy hamelako izy. Ingany mba azonao ny fomba fijeriko. Ary azonao fa vonona ny hanao zavatra rehetrarehetra mba handreseko amin'ity ady ity. Rina, fa maninona no roanao?